Torak'izay ihany koa ny any amin'ny faritra Atsimonosy antry ny ao amin'ny tanànan'ny Beraketa zany manao antsoavo amin'ny firongatry ny asandalo ihany koa ny ben'ny tanàna ao atoerana no marihana moa fa fokotandro ao anatin'ny commune misy azy ireo no lasibatry ny asandalo antony ray mahatonga ny fitsoahana fonenana na ihany koa ny fandozana ny toeram-ponenana ireo asandalo ireo. Nanomboka tamin'ny telo folakandro hatramin'ny fito hariva napoaka basy tao ary nipetraka tao amin'ny fokotany io mihitsy ary nandoro ny tanàna rehetrarehetra ny dahalo. Une semaine talohany zao dia ny fokotany mora rano rava dia fa tatia Beraketa hatramin'ny magasin de stockage nay feno lasa fandraisam-bahiny. Après io ndray zany une semaine teo aorina dia ny fokotany Ambatobe ndray zany zao no fona ka mangataka fanampiana aminareo mpitondra fanjakana zay na amin'ny lafiny sosialy zany satria dia sisy hohanina, tsisy fitafy, tsisy rehetrarehetra reo vahoaka reo. Fa indrindrandrindra moa ny vahaolana maharitra amin'ny resaka fandriam-pahalemana mba miangavy re raha tena sisy ambadiky ny politika na sisy zavatra hafa ambadiky n'io dia tokony mba jerenareo akaiky ny commune Beraketa na io ministre de l'intérieur zany na ny resaka filaminam-bahoaka.